Usukadzina ho isan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefanana collectivité territoriale décentralisée ny Fokotany ao anatin'ny vinany antoko tsara taafina ho Iparena Auguste nandritra ny fitsidiam-paritra ny hainoany ny vahoaka natao ny tany Antsirabe omaly hatreto mansa dia mijanona eo amin'ny Fokotany eo amin'ny commune ihany no voasokajy ho vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary mbola rafitra fanaparam-pahefana kosa ny Fokotany ho Iparena Auguste tsy ho araky ny mpitondra aty amin'ny Foibe aty Antananarivo avokoa mantsy ho izy ny fampandrosoana eny fotony rehetra satria midadasika loatra i Madagasikara efa ao anatin'ny vinany antoko tsara taafina ihany koa ny fampandrosoana rehetra ilain'ny vahoaka Antsirabe toa ny fambolena sy ny tontolo ny fandraharana izay atao laharam-pahamehana ho Iparena Auguste. Naonao ny fanadidiny non sirina sy tokony andarindrian-tsatofo. Natomboka tamin'ny fiainona ny etaetan'ireo mponina tao Antsirabe ny fitsidiana nataony antoko tsara taafina izay tarihan'ny filohany Iparena Auguste omaly alahady. Saika niompana tamin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fampandrosoana ny asa tanana sy ny fandraharahana izay tena marary ny vahoaka Antsirabe ny fandraisam-pitenenan'ireo solotenan'ny mponina. 80% ny malagasy dia mpamboly sy mpiopy ka io ny tokony ho kitro farany fampandrosoana ho Iparena Auguste. Efa tafiditra ao anatin'ny vinany antoko tsara taafina avokoa ireo etaetan'ny mponina Antsirabe ireo indrindra ny fampandrosoana lafy ny fambolena izay saika antonasan'ny mponina any an-toerana ho Iparena Auguste. Tany andehanana rehetrarehetra dia vehivavy maro sy miasa sy mirarahy mitondra zany izay tena marina ka hoy zahay teo anareo teo hoe fambolena fiompiana marina zany barrage canaux d'irrigation le rano fitarian-drano masimboly resaka formation koa na agriculture io dia misy vulgarisateur zay daholy mandeha ambany vohitra any na isaky commune dia efa misy mpanao an'izay misy mpanentana tamin'ny fotoanandro izay sara veriny zany atao misy hitaritany mpianatra andeha anao agro ka aza matahotra anareo fa agnatin'le vinana izy ty ohatran'izay ny artisanat hoy izy madame teo hoe tonga dia alain'le olo mpanelagnelana alany mpanelagnelana io fa tsy misy magnampy fitondram-pazakany ahafahanareo mivarotra raha zy any mivantaka amizay mitady. Tsy vitan'ny fanjakana irery ihany koa ny mampandroso ny firenena fa ilaina mpampiasa vola iara-iasa aminy ho ihany Iparena Auguste. Ny lalàna mifeny tontolo ny fandraharana mihitsy nefa no tsy voahaja raha nanao mafisiny. Antsirabe teto ka misy industrie marobe taloha mienimieny izao le isan'ny industrie ary sy tonga tsisy solo koa olo le mampiasa vola iza moa ny recruté andeha ampiasa olo le fazakany sy avitan'io sy maintsy ny privé ihany mahafaky mandray asa sikany mampiasa sikany namaroza sika sy tonga izy ino antony ny ataontsika hoe ny lalàna mifeny tontolo ny fandraharany sy voaza vo tonga le olo ampiasa vola dia lasa misy bomeo an'izao pourcent zahay mangala commission électricité tapaky lava délestage isan'andro ahoana ny tonga anazy le mpanambola ampiasa ny volany eto amintsika ty na eto Antsirabe zany na erany Madagasikara. Nasiany filohany antoko tsara taafina teny ihany koa ny tetikasa Volobe sy Saofika izay tokony hanana ny faritra vakina karatra tombony mihoatra ny hafa amin'ny lafiny fisitrahana herinaratra kanefa tsy mbola mandeha hatramin'izao. Ity réseau interconnecté ny Antananarivo ty zany hoe manomboka ny Tamatavy jusqu'à ty Antsirabe ty efa sy tokony misy délestage sony. Misy projet Saofika, misy projet Volobe. Efa nataony le fitondragny tao aloha io dia bloqué le fitondragny tafara taty hoe asanogny io fa mbola misy zavatra sy milamina io asika zany very fotoana délestage mandeha foana misoka toko le olo tokony ampiasa vola amintsika ity. Zava-dehibe araka izany fitsinjaram-pahefana izay tafiditra ao anatin'ny programa ny antoko indrindra amin'izao fampahafantarana ny antoko izao ho Iparena Auguste. Sy ho araka ny mpitondra any amin'ny Foibe daholo ny zavatra miseho aty amin'ny faritany aty amin'ny commune aty amin'ny Fokotany le décentralisation le fisizaram-pahefana tsy maintsy zaray fahefana sy vita n'olo raika Antananarivo io satria be midadasika be Madagasikara midadasika be ho ataonay collectivité territoriale décentralisée ny Fokotany makatra ny Fokotany zany dia commune moa fa izy dia avy eo ny région ahafahasika rehetrarehetra reo mandray andraikitra daholo. Tamin'ny kafaliana moa no namarana ny filohany tsara taafina ny fionana tamin'ireo mponina Antsirabe nandritra ny fiainona sy fampahafantarana ny antoko tao amin'ny Hôtel de Terme.